Le izy moa zany tematika ny safidin'ireo tanora dia izay zany ny hitan'ny tanora hoe tena hitandry zareo hoe olana misy eo amin'ny fiarahamonina amin'izao. Ny sachet plastika eo amin'ny 500 taona eo voalevina le izy. Ny dikan'izany hoe ny taranantsika efa faha-20 faha-25 anerinantsika zany mbola iaina amin'ny fakontsika amin'izao fotoana izao. Dia izay zany lefa ny tanana atao an'olona hoe aza mampiasa an'le plastika ampiasaina hoe izay ampiasaina indray mandeha iny fotsiny fa misy fomba hafa afaka atao misy fitaovana hafa afaka ampiasaina mba tsy andotoantsika ny tontolo iainana amin'ny alalan'ireny hoe plastika ireny. Ny tena hoe afatra goavana be angambany amin'ity taona ity dia efa tsapantsika fa efa miarava tsikelikely ny tontolo iainana dia efa tena miaina ny fiantraikan'le fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandrontsika amin'izao. Ohatra anatin'izany nisy ohatra ny cyclone Batsiray ireny izay tena nandravarava. Nisy koa ohatra n'ity valanaretina ity Covid-19 dia ty hetsika adandray ho an'ny tany ity dia tena atao zany ho fanairana ny olona hoe tena efa miarava le izy efa miantraika amintsika le vokadratsy dia mila manao zavatra tsika dia n'izao. Lasa nisy tanora zany nanao hetsika mandritra n'le adin'iray ho an'ny tany dia manana ny inisiativa zareo mahakasika an'le fiarovana ny tontolo iainana dia ireo tanora ireo mivondrona anatin'ny hoe namako ny tany. Fikambanana tanora raha hoe isaina zareo dia eo amin'ny 20 eo manerana Madagasikara.